Ny fanahin'ny tompo aneriavana mbola anafana sy anatanjaka ny finoantsika tokoa amin'ny alalan'izao afatr'Andriamanitra mamarana ny volana Aogositra izao. Mbola ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anterina ry havana fiarabanantsika tonga soa indray rehefa avy niala sasatra nanatanteraka ny adidy samihafa tao anatin'izany fotoam-pialan-tsasatra izany. Filazantsara ka Matthieu 20 manomboka eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 no anovozantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Raha nanaraka ny vaky teny teo isika dia mora tazana ny fifandraisan'ireo perikopa anankitelo. Ny fampaherezana antsika fiangonana mba hiatrika ny disadisa mpiaramonina. Ao amin'ny testamenta taloha ny tantara faharoa manoritra ny amin'izany. Filazantsara manoloana antsika ny Matthieu 20 milaza indrindra ny amin'izay tokony atao ny amin'izay. Ary ny Tesalonianina 1:5 dia mbola manantitrantitra ny amin'izany indrindra koa. Matthieu 20:10 hatramin'ny 20. Raha ny Baiboly manontolo dia tena miresaka ny amin'ny atao hoe disadisa mpiaramonina izy. Amin'ny ilany anankiray dia ambarany soratra masina fa misy paikady, misy fomba azahoana misoroka tsara n'izany atao hoe disadisa mpiaramonina izany. Santiona ny fantatsika ny Salamo 4:4 hoy ny soratra masina manao hoe tezera fa aza manota, mieritrereto eo ampandrinao ka mangina. Mbola any amin'ny Efesianina toen'izay koa manao hoe aza tao tratry ny masandro miletika ny fahatezeranao. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka ny 9:30. Ahoana ny soroana ny disadisa tsy hitranga. Anisan'ny filazan'ny tompo manao hoe izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Rehefa tsy tianao ny bokasian-tanana aza mikasi-tanan'olona tahak'izay. Ny zavatra fahatelo dia akoatra ny Tesalonianina teo fantatsika tsara ny voalazan'ny Paoly amin'ny Romanina 12:17 manao hoe raha azo atao dia atao izay hiavananao amin'ny olona rehetra. Izany ny fisoroana ny disadisa ry havana, manaova ezaka hiavanana amin'ny olona rehetra fa tsy manaova ezaka hiadina amin'ny olona rehetra. Ny faharoa ao amin'ny Baiboly dia misy toromarikany hoe ahoana kosa ary no hiatrehana ny disadisa mpiaramonina raha mitranga izany. Ireo perikopa telo sosina nambara tamintsika hatrany am-piandohana dia ahitana ny hoe raha miseho ny disadisa mpiaramonina ahoana ny fiatrehana n'izany. Anankiray amin'ireo ity manoloana antsika ity. Mifampahery amin'izany zavatra tena sarotra tanterahan'izany sika ry havana. Ampaherezana sika manoloana ny disadisa mitranga ao atokantrano, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fiara miasa, ny amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny fiarahamonina, naiza naiza. Misy disadisa ve? Indro ary ny toromarika anankitelo mampahery antsika ny amin'izany fiatrehana ny disadisa mpiarahamonina izany. Ny voalohany dia ny hoe manatona. Ao amin'ny 10:10 hatramin'ny 7:20. Ny faharoa dia ny hoe miara-mivavaka eo amin'ny 10:20 sy ny 7:20. Ary ny fahatelo ny 10:20 Jesosy Kristy no jereo. Mifampahery eo am-piatrehana ny disadisa mpiaramonina isika. Manatona. Misy toromarika misy dingana vitsivitsy ao anatin'izany. Eto aloha tsy hoe mifanatona fa ahoana hoy ny soratra masina. Ndeha verenana vakiana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary raha manota aminao ny rahalanao dia mankanesa ny aminy ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia aseho azy ny fahadisoany
raha miainanao izy dia efa azonao ny rahalanao. Zay ny dingana voalohany. Dingana faharoa, raha tsy miaina izy dia ento miaraka aminao ny vavolombelona raina roa. Raha miain'ireo izy dia samy afaka. Raha tsy mbola miaino izy dia ento eo anatrehan'ny fiangonana. Raha tsy miaino ny fiangonana izy dia ataovy toy ny mpamorietra sy ny jentilisa. Izay no dingana voalohany. Manatona, izany hoe mankanesa any amin'ilay nanohitohina anao, mankanesa any amin'ilay nampitondra fangirifirina anao, mankanesa any amin'ilay nanao fahadisoana taminao. Tena mifamadika amin'izay andrasan'ny olona mihitsy zany. Ny olombelona dia hoe ndana mifona any aminy. Tsy izay moa. Dany ianao mifona amin'ny dada fa izy ny ray aman-dreny foana dia midokony ery ianao tsy fona. Ndany ianao mifona amin'ny bebe fa tsy nety ny zavatra nataonao sa tsy fona. Fa tsy ilay disoka iny mila manatona fa i bebe na i dada no mila manatona. Nanaka nampalahelo any nataonao manatona anao. Zany riavana ny filazantsara. Ahoana moa ny fiarahamonina manaraka an'izany ve sika ankoatran'izay ohatra ny lazaina teo. Indray dia efa ampiasaina ny fitaovan-tserasera samihafa. Alefako ny SMS. Raha mba azy. Ianao moa no natao ohatr'izany dia ahoana? Na dia mpivady azy samy ny ampiasana vao mifanoratra. Misy ve zany? Fantatro fa misy zany. Inona koa? Antso an-tarobia. Andaniana fahana be dia be mihitsy. Ny resaka mavesatra. Mahomby ve zany? Taratasy lava be. Mail lava be. Mitondra vokatra inona zany? Inona koa? Indraindray tamin'ny fahataolo dia na amin'izao vanim-potoana izao ary dia mety misy mbola miteny hoe ataovy tonga ny apodi-tsofiny. Tena fiainan'ny fiarahamonina taloha zany. Ataovy tonga ny apodi-tsofiny fa zao tena tezitra taminy. Tondra inona zany? Ary sasany indray dia ny hoe samy maka ho azy. Alao zay samy zao fa zao no mampilamina. Tena milamina tokoa ve? Raha sendra mifaneny eo an-dalantsara ny ampiasana, milamina ve raha samy maka ho azy, miheverina fahaolana. Ary ny tena loza mitady ny rariny ny fitsarana. Dia tonga miteny mandratra hoe ampiakary fa zay manaraka. Tsy filazantsara zany riavana. Manatony ilay nanao fahadisoana ary dia resa ho amin'ny fahadisoany. Raha manaiky izy samy vita ny raharaha. Raha tsy manaiky izy entsoy olona roa, raina roa. Ary rehefa mbola tsy manaiky izy ento amin'ny fiangonana. Tsy misy resaka fitsarana mihitsy ao na iray azy. Inona moa ny dikany hoe ataovy toy ny jentilisa sy ny mpamorietra izy. Andraso ny fibebahany. Ary raha azo atao torio ny filazantsara izy. Zay ny filazantsara riavana. Tadidio fa Jesosy Kristy dia nirahan'Andriamanitra anatona antsika mpanota tonga teo amin'ny fahafatesany tamin'ny azo fijaliana mba hanamarinana antsika nanao ny fahadisoana. Izay ny filazantsara. Ny nahatsiaro fa nisy fahadisoana natao no tonga manatona ilay nanao fahadisoana. Atombohy amin'izany ny fiarahantsika monina raha mbola tsy niananao zany. Izay no andrasana. Tsy miandry olona ifona fa manatona izay nanao fahadisoana. Iainy ny filazantsara riavana. Tahaka ny Kristy nanaiky irahan'Andriamanitra anatona ny mpanota. Ny faharoa amin'ny andininy 7 sy 8 mitohy ihany ny raharaha. Rehefa vita ny dingana an-dalana eo ny soratra masina, dia izao nambaran'ny tompo anao hoe lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezanareo etỳ ambonin'ny tany dia ho fehezana ny an-danitra, ary na inona vanareo etỳ ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin'ny tany na amin'inona angataka izany dia ho azo ny avy amin'ny raiko
zay any an-danitra izany miara mivavaka tsy vitany sain'olombelona botolo ny fifamelana fa tsy maintsy tovanana fiaraha-mivavaka izany raha vita zay fampirarana fifanatona sy ny dingana samihafa tsy maintsy misy fiaraha-mivavaka hoy ny voambolana eto manao hoe mifanaiky dikan'io dia hoe mitovy tadin-dokanga mampitovy tadin-dokanga tena miray hevitra miombon-kevitra ary koa ny hoe mifanaraka finiavana ifanaraka finiavaka ampitovy tadin-dokanga ndao hiara hivavaka tsy hoe vita ny fionana dia iny ary fa samy vita dia mifandray tanana mipilalao elosorosa roso telo tsia misy vavaka ao tsy vitany hoe ay dia eny ary fa diso aho mamelanao a tsia ampitovy ny tadin-dokanga miara mitraka amin'ny tompo mba hivavaka fampahiry amin'izany koa isika mba hatanteraka ny fandrindrana ny disadisa ry havana malala indraindray ao anatin'ny fandravonana ny tsy fanarahana raha mifanatona tokoa ny andany sy ny akilana ka hiteny hoe na ho ary hivavaka isika indraindray dia ohatra nytereko masaka fotsiny izy mbola mivotovoto kely ato indraindray ny hoe vavalo ianao dia rehefa avy eo mivavaka eo avy eo ilay anankiray tsy mivavaka akory dina ny dikany tsy mitovy ny tadin-dokanga ny anankiray moa dia mamalibotana fotsiny zao za tsy hivavaka mitovy tsy tonga amin'ny dingana anankiray izay ampianarin'ny tompo izany driavana misy koa fiten'ny mpitandrina mpiara-miasa manao hoe rehefa mamangy ny mpitandrina ny mpianaka amin'ny finoana dia mahagaga fa ianao vangila ihany mbola asain'ny mivavaka ataovy mitovy ny tadin-dokanga mba mivavaka ianao dia mivavaka pastera avy eo hoy ny soratra masina ry havana antso famitiana indrindra izany fizarana faharoa izany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny Jakoba 5:9-10 mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny fahatelo dia antin-tsoratra masina tena mahavantana antsika fiangonana indrindra rehefa vitsivitsy ny mpiangona hoy ny tompo mamarana izao perikopa izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa na aiza no iangonan'androa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho misintona ny fosin'ny saina ary masontsika i Jesosy raha miteny izao andiny tsoratra masina anankiray izao ao afovoany aho hoy ny tompo fiaraha-mivavaka ijoroan'ny tompo ao afovoany kanefa tsy fiaraha-mivavaka ihany ny tiany holazaina amin'izany fa manambara indrindra ny fanehoan'Andriamanitra fanehoan'i Jesosy Kristy ny fahefany eo afovoany ny fiangonana mivory amin'ny anarany naiza ny fanapahan-kevitra rehetra sy ny atao rehetra dia ivo ao amin'i Jesosy Kristy avokoa ifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy avokoa izay no hoe ao afovoany ao rehefa mandinika ny soratra masina sika ry havana ao amin'ny testamenta taloha rehefa niainga ny zanak'Israely avy any Egipta dia nodidian'Andriamanitra apetraka tao afovoany ny taberna kely homarika ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa natolotr'Andriamanitra ny didi 10 ao amin'ny Exodosy 2:20 dia nametraka teny Andriamanitra manao hoe manaova alitara tsy anaovana fanatitra ihany fa eo koa no alorako fitahiana eo afovoany Andriamanitra tsy mitari-dalana amin'ny alalany fisian'ny taberna kely ihany fa mitondra fitahiana koa izay ny ao amin'ny testamenta taloha fa raha manakaiky kokoa isika ny amin'ny Jesosy Kristy
vao teraka izy milaza fiangana dia tao avoany voadidina lambanjaza ary avoany Josefa sy Maria. Raha baolina kitra ihany resantsika fa nalazalaza zany tatoato dia toeran'ny fiangana zany. Eo no manomboka ny fiainam-baovao, ny fahaterahan'i Kristy. Mety gaga sika ny hoe maninona nisy ira fa 780 fampatsevana hoe Jesosy Kristy eo avoany fiangana ny fiainam-baovao ho antsika. Jesosy Kristy eo anivon'ny fiangonana tahaka ny Jesosy teo anivon'ny Josefa sy Maria voadidina lambanjaza dia fiangana ny famonjena, tantaram-pamonjena misokatra vaovao indray. Fa inona koa no mbola toyny? Tamin'ny fahazazany 12 taona i Jesosy dia teo afovoan'ny raby, nahagaga ny fanontaniana nataony, tena misy fahefana. Izany Jesosy Kristy teo afovoany, mametraka ny fahefan'ny teny Jesosy raha mijoro eo afovoan'ny fiangonana 2 na 3. Ary sika izao mihoatra amin'izany. Fa mbola aiza koa teo amin'ny hazo fijaliana, teo avoany Jesosy nampiombona ka ny teny manao hoe raha vehivavy indro ny zanakao, indro ny reninao. Fampiombonana. Jesosy Kristy eo afovoan'ny Maria sy Jaona, ilay mpianatra tia azy. Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia niditra teo avoan'ny mpianatra, tao anatin'ny orosiny tahotra i Jesosy, nanonona fiadanana. Raha eo avoany Jesosy tsy hoe miara-mivavaka fotsiny ao avoany, fa te hanonona fiadanana ho antsika koa izy. Ary any amin'ny Apokalipsy rehefa milaza ny fahatanterany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny Jerosalema vaovao sy ny fisian'ny fiainana, ankoatra izao hita izao ny soratra masina dia milaza fa ilay zanak'ondry novonoina dia eo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny loholona, hoy ny soratra masina ao Apokalipsy 5:5. Fanantenany zany ry havana. Raha ambara ny soratra masina hoe naiza iangonandroana telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho, dia milaza foto-kevitra lehibe sy manan-karena ao amin'ny Baiboly zany. Jesosy Kristy mitaridalana tahaka ny fomban'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra tamin'ny alalan'ny tabernakely. Jesosy Kristy eo afovoany manonona fitahiana. Jesosy Kristy fanombohana fiainana vaovao. Jesosy Kristy mandravina fihavanana. Jesosy Kristy ilay manonona fiadanana ho an'ny fenitahotra. Jesosy Kristy ilay manome fanantenana ny amin'ny mandrakizay. Eo afovoan'ny fiangonana mivory amin'ny anaran'i Jesosy. Indray dia taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny hoe ohatrany tsy mivavaka mihitsy fa tsy hitako tao ihany. Mety ho pastera ve? Mety ilay olona tiana andriza kasakasainao ve? Mety ho ihany ve? Ohatrany tsy mivavaka mihitsy. Diso zany. Eo afovoan'i Jesosy. Naiza iangonandroa na telo amin'ny anarany. Ohatrany tsy tena mivavaka raha tsy ao amin'ilay fiangonana mahazatra. Diso zany. Naiza na tany Faradofay ianao, na tany Mahajanga ianao, na tany Morontsiraka ianao, na taiza. Toy rehefa vakansa laza nandeha ranoany dia iny dia tsy nivavaka koa. Mamangy fiangonana. Naiza iangonandroa na telo amin'ny anarako ao afovoany ao. Ivo ny fiainam-piangonana i Jesosy. Tsy ny hevitry ny matanjaka, tsy ny isa be dia be, tsy ny foto-kevitry ny rafitra no mahafiangonana ny fiangonana, fa Jesosy eo afovoany. Araka ilay be dia be no tany saina teo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, naiza ho ny tompo. Misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia ao afovoany ao. Ireo dingana 3 ny fandravona disadisa, ny fampahelezantsika tamin'ity fotoana ity dia ny hoe misy ve ny disadisa manatona aza miandrina anao fahadisoana ivona. Misy ve ny disadisa toy izo amin'ny fiaraha-mivavaka ny fampihavana efa vita. Misy ve ny disadisa Jesosy Kristy eo afovoany no jereo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.